Efa malina ny tanora ny fianarana ny teny sinoa ny kolotsaina sinoa amin'izao fotoan'izao. Betsaka ny mpianatra izay mandrato fahalalahana eo anivon'ny Confucius eny Ankatso eny amin'izao fotoan'izao afaka manaraka ny lalam-piofanana. Amin'izao fotoana tenenan'izao dia mahatratra any amin'ny 700 eo ny mpianatra izay mandrato fahalalahana eo anivon'ity fitoerana ity hiavaka ny amin'ity taona ity satria dia hisokatra ihany koa ny dingana master ho an'ireo mpianatra. Fanomezana aloha mbola miandry any amin'ny volana août septembre any rehefa misy sortie de promotion indray dia vatsim-pianarana avy amin'ny masovoan'ny Chine eto Madagasikara ny mena amin'izay dia ny foibenay koa moa isan-taona manome vatsim-pianarana. Tamin'ny herintaona izao dia misy 3 taona no sitraka vatsim-pianarana izay mitsinjara toy izao. Misy ny mandeha 4 taona izany hoe maka licence zany, dia misy mandeha 2 taona manao master. Izay zao amin'ity anokatra master aty Madagasikara satria amin'ity taona ity zao miverina ny nanao 4 taona tany dia te aloha zareo hoe mana master ihany koa dia mikarakara izay ny université Institut Confucius eto amin'ny université n'Antananarivo. Dia misy koa bourse herintaona izany hoe manao immersion linguistique dia farany misy enimbolana tena fondefisy efa nisy maîtrise indray mandeha tamin'ny taona efa elaela tamin'ny mbola nisy ny maîtrise fa ilay mpampianatra zany tsy ampy satria raha manao doctorat any ianao dia manomboka master miakatra zany dia tsy maintsy manana l'équipe doctorale. Misy mpampianatra efa manatraikefa zany ilay mpampianatra hoe efa manana doctorat zany professeur koa efa manana doctorat manana HDR ohatr'izay. Tsy maintsy olona efa mahay be zany no tantana ny ankizy hoe analan'ny fanadinana. Ka ilay sinoa matetika tsy dia afaka mankaty fa manomboka amin'ny herintaona zany ohatra hoe mampianatra 2 volana izy dia misy mpampianatra faculté de lettres et sciences humaines manampy satria tena formation académique angela izy dia faharogonan'ny mpampianatra sinoa sy mpampianatra malagasy.